taranja kickboxing raha somary niato kely tao ao dia iverina ambony ringa indray zany ny taranja kickboxing atao ato ka dia mitondra fanazavana mikasika indrindra ny hetsika izay ho karakarain'izy ireo ny mpanazatra nasionaly Bout Gilbert eo amin'ny micro ny namana Jacquino Rakotomanana. Tokoa zay tsy dia nisy hetsika tao anatin'ny kickboxing ary tsara marina moa zany fa amin'ny premier mai avy zao dia isy ny gala zay karakaraina eo amin'ny gymnase Vera Mahamasina. Izy io zany dia sady fanomanantena no préparation an'le équipe nationale no sady sélection ny équipe nationale. Tsara marina moa fa antsika dia anjay anjara amin'ny championnat d'Afrique professionnel amin'ny 28 mai zao izay atao any à Gabon zay nitondratsika solotena moins de 57 kg dia moins de 71 kg amin'ny premier mai io dia ahita adogoavana be antsika satria ny ligue parts rehetrarehetra dia hitondra solotena daholo ary marina moa fa isy ny tournoi zay itadiavana le 57 kg zay solotena antsika any amin'ny championnat d'Afrique professionnel dia isy tournoi amin'ny 57 kg zay ahitantsika ny Naval dia misy any Rojo Lalaina ary Alain dia Ratovson ady mafy tokoa io satria tsy maintsy samiady izy anankiray ny ilayntsika dia samiady izy efa tsy amin'ny rahalahy reo ary ireo équipe nationale hatramin'izay dia andray anjara daholo ary ireo vehivavy rehetra dia andray anjara daholo samiaro ny tenany samiaro ny vononany ary ireo ankizy vao misondrotra koa dia tsy maintsy hitady toerana ao anatin'ny équipe nationale ka dia ahita ady tsara tokoa tsika araka ny mahagalazy zay dia izy tena spectacle be ny combat zay hitantsika ao vraiment. Rehefa azo ireo ankizy vao ao anatin'ny ekipa pirenena mety anahoana ny tohan'ny fanomanantena? Ny tohan'ny fanomanantena dia manomboka eto dia tsy akijanona tokoa satria mbola maromaro ny compétition internationale zay fodrentsika ny akaiky amin'izany dia La Réunion Gabon moa dia champion d'Afrique zay efa resahana teo ny cadet junior koa zay andeha hanao championnat du monde any Irlande zany hoe matevitevina koa ny programme ny fédération natao atao dia izay ny antony mahatonga ny préparation ny ankizy manomboka zao zany. Dia iny fanadihadiana iny koa tompoko lahy sy tompoko vavy no isarahantsika amin'ity hariva ity isaorana betsaka ianao tany tokantrano nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana teknisianina niarana nomana tamin'ity androany ity teo ny namana Andritiana Patrika nandrindra ny sary eo ny namana Bosco Solomenjanahary namana Jacquino Rakotomanana dia manome fotoananao indray ny fandaharana mahery ho amin'ny herin'ny YouTube zao indray veloma tompoko. Le sportif vous a présenté le goût et la marque en même temps. C'est inédit et envoûtant. Des canapés selon vos goûts sont à présent disponibles pour réaliser d'autres aventures. Le sportif, la plus combinaison du sport à Madagascar, à bout de flow.